Miarabantsika rehetra ary namana malala manaraka izao fandarana tiantsika izao tianareo mankasitraka anareo manaraka an'izao fandarana izao ary mirary ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo aminareo tsirairay avy ao anatina telo volana vaovao indray isika hitantsika efa miazakazaka dia miazakazaka ny fandehan'ny fotoana nefa mbola ao anatin'ilay lohahevitra lehibe isika mahakasika an'ilay fiahin'iraintsika any an-danitro ny lohahevitra jerentsika androany dia mahakasika ny hazonaina taiza moa io hazonaina io no hitantsika no entsika tany amin'ny Saedena rehefa nanota i Adama sy Eva dia nandika ny didin'Andriamanitra dia nindroan'Andriamanitra niala tamin'ny Saedena izy so dia mihinana ny hazonaina indray ka ho velona ary tsy ho tsapany ny vokatry ny fahotana zay nataony ao amin'ny Apôkalipsy 5:7 zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary nihira fihiram-baovao izy ka nanao hoe Hianao ny miendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fa voavono ianao ary ny ranao nanavotanao an'Andriamanitra olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra sy ny firenena rehetra. Jesosy Kristy miendrika handray ny boky. Ny tantara ny resaka amin'ny feonantsika androany dia mahakasika ny toe-javatra hitranga rehefa any amin'ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao isika. Andray manko vao hita ilay hazonaina misy hazonaina eo afovoan'ny lanitra vaovao sy tany vaovao araka ny ambaran'ny Apôkalipsy 2:20 ka io hazo io dia mamovo 12 isam-bolana ary ny raviny ho fanasitranana ny firenena rehetra zay le hazonaina zay very tany amin'ny Saedena dia ho hita indray rehefa any amin'ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Anodidina azy ny voavonjy iza mora voavonjy ireo nambaran'ny Apôkalipsy 7:14 hoe ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony dia no fitsiny sy nosasany tamin'ny ranony zanak'ondry. Voavonjy zany izy ireo. Tonga ny fotoana ankehitriny namana andraisantsika ny fahasoavana ny hery ary ny fahafahana sy ny famonjena izay efa nomen'Andriamanitra maimaim-poana ho an'ny zanany. Nandritra ny fotoana maro dia niady isika nianjadiny ny fahoriana, ny fisedrana, ny fitsapana vokatry ny fijoroana mahatoky ho an'ny Kristy ilay namonjy antsika. Ho avy Kristy, tapitra ny fahoriana, tapitra ny ady ary dia hiditra any amin'ilay fiainana mandrakizay isika. Androany ampanantenanao ny lanitra omena antsika maimaim-poana ilay hazonaina izay very tany amin'ny Saedena ka dia hanentsitra ny tanantsika isika hinana ny hazonaina ary ny ravo ny fanasitranana ny firenena rehetra miantso anao ny mpamonjy androany ekeo ny famonjena natolotry Jesosy antsika. Aza lavinao ny mpamonjy fa novidiny tamin'ny rano lafo dia lafo ianao. Hinana ny hazonaina isika amin'izay dia ho velona mandrakizay ekenao ve zany? Raha ekenao andeha hiaraka hivavaka isika fa manome toky sy fanantenanao antsika Jesosy Kristy fa hinana ny hazonaina isika dia hivavaka isika. Misaotra Jesosy tomponay fa averinao indray ilay hazonaina mandra-pahatongany zany anefa dia manome hery anay ianao mba hiatrika ny toe-javatra ampandresena sy ampifaliana ireo toe-javatra sarotra sy mafy fisedrana fahoriana fitsapana anampy hery anay ianao anohana anay ianao ary anome anay ilay fanantenana lehibe fa izahay dia tsy maintsy hiditra amin'ilay tany vaovao hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra hinana ny hazonaina ka ho velona mandrakizay tanterao aminay zany ka ny fiainanay dia ho fiaina ampandresena miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.